mona satria nahoana nangoraka an Jesosy ity ranamana ity. Raha nijery ny fijalian Jesosy izy dia nangoraka azy ary izay fangorahany izay no hitan'ny miaramila na tonga ny miaramila hiantso azy hitondra ny azo fijalian Jesosy. Nakaiza raha mpianatra tamin'ny fotoana io nametraka izay amin'ny fantany izany ve tsika? Move nanaraka an Jesosy ny mpianana tamin'ny fotoana io? Mba nanana fangorahana an Jesosy fe mpianana tamin'ny fotoana io? Tsia, satria mazava ny tantara fa ity lehilahy izay tonga ity, izay tsy nahalala an Jesosy fotsiny amin'izao, satria ho hitantsika eo iza ahoana nahafantarany an Jesosy tanoany, izy no nanana fitserana an'i Kristy. Izy nangorangoraka an Jesosy ka nanaiky ny hitondra ny hazo fijalian Jesosy. Namaly ny filany Jesosy ity Simona ity. Teo amin'ny ora manjombona izay natrehan Jesosy dia tonga izy amaly ny filana, izany hoe nitondra ny hazo fijaliana izay tsy maintsy hoentina eny Golgota hamatsiana an Jesosy. Na eno ny tantaran Jesosy i Simona Kirenianina, satria nahoana ny zanany anankiroa izay antsoina hoe Alexandre sy Rufus dia nino an Jesosy. Ary mazava ho azy fa ireo zanareo no nitantara ny fiainan Jesosy taminy, ka nahafantarany azo izy dia nanatso maso, ary rehefa nanatso maso izy dia fahorian Jesosy no hitany, ary dia nipololotra tao am-pony ny fangorahana. Ary nona marimarina fa fitahiana ho an'ny Simona ny tonga teo ary nitondra ny hazo fijalian Jesosy ho an'ny Kalvary. Tonga ho azy teo ve Simona? Fantaniana mipetraka izay, moa ve tonga ho azy teo amin'ny toeran'io ty Simona va ny siraina ity? Tsy ny valiny, satria ho fanatanterahana ny drafim-pamonjena dia natao ho eo amin'ny toeran'io i Simona, sady akatsika lesona no hanatanterahana izany drafim-pamonjena izany. Momba ny hazo fijaliana dia ho jerentsika kely amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny dia mizara roa io hazo fijaliana io, ilay mitsivalana sy ilay mitsangana. Ka amin'ny ankapobeny tamin'izany fotoana izany, ilay hoentin'ilay condamné na ilay olona voaheliko ho faty dia ilay mitsivalana, izay atao hoe patibulum. Izany hoe io hazo mitsivalana io, hitantsika eo amin'ny sary eo amin'ny tsipirindrina. Fa ilay mitsangana be kosa dia efa mipetraka, efa voatsatoka eny amin'ilay toerana hamatsiana ny voaheliko. Io mitsivalana io dia eo amin'ny 50 kilao eo no lanjany. Mavesatra izany raha olona efa reraka no mitondra azy tahaka an Jesosy. Ary ilay toerana izay tsy nazaka an Jesosy tsony an'ilay hazo dia eo amin'ny 500 metatra eo, ary i Simona no nitondra izany nandritran'ny izay alavira izay 500 metatra. Ilay hazo mitsangana dia atao hoe stipe. Azontsika jerena ao anatin'ny arsiva izany rehetra izany. Ina moa ny tianambara? Ny hazo fijaliana izany dia io rehetrarehetra io, fa ilay hoentin'ny Jesosy dia ilay patibulum. Neta mavesantsika dia ilay patibulum. Neta mavesantsika eo amin'ny fiainantsika dia azo hoarina amin'io hazo mitsivalana io. Toy ny tantarany Simona. Rehefa avy nifatsihana Jesosy, iza no nandevona an Jesosy, nitondra ny fatiny ka nandevona azy. Dia Nikodema
sy Josefa. Araky ny fomba jiosy, satria Simona dia efa nikasika an'ilay hazo izay anomboana an' Jesosy, ny jiosy izay tsy mahazo mikasika izany. I Simona zany eto dia ahoana? Maloto zany Simona eto, noho ny fikasihany an'io hazo io. Dia inona ny vokatry fahalotony izay, araky ny voalaza teo aloha? Tsy afaka intsony izy miara-makalaza ny paka amin'ny jiosy izay tsy voaloto. Nefa dia andeha hanao izany no diany. Fatiantoka ho azy ve zany? Tsy fatiantoka ho azy zany, satria nahoana? Maty Jesosy Pasika ho antsika. Nandray anjara tamin'izany Pasika izany izy, tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy. Manaraka izany tsy afaka miverina any amin'ny intsony izy, satria lavidavitra ihany. Ary ny masoandro koa efa diviletika. Ny jiosy moa, araka ny mahazatra azy ireo, dia misy distansa na elanelana izay tsy azo ny oarana raha andeha hivavaka izy ireo, andeha ho any amin'ny sinagoga. Dikan'izany, izay ny tsy nahafahany Simona hoe andeha lavitra, satria tsy afaka miverina intsony izy, dia nalaony naka toerana tao, nipetraka tao amin'io toerana io any, nieno, tsy afaka nandeha anjara izy, fa nieno ny akon'ny fahafatesan'i Jesosy tamin'ny alalan'ireo olona teo. Satria moa zanak'i Simona, mpino izy voalaza zany hoe Alexandre sy Rufus, dia lasa nysain'ny Simona hoe ahoana zany ny momba fahafatesan'i Jesosy, ahoana no fiantraikan'izay amin'izy mirahalahy, hoe maty Jesosy izay inony. Kanefa surprise no niandry an'i Simona. Afaka telona dia inona ny zavatra nitranga? Nitsangana Jesosy. Nitsangana Jesosy, ary izay indrindra no nahatonga ny fiovan'ny Simona hanaraka an' Jesosy miaraka amin'ireo zanany. Izany hoe fitahiana ho an'ny Simona nahatongavany tao Jerosalema, ary nitondrany ny hazo fijalian'i Kristy, hanova ny fiainany, hahazo ny famonjena mandrakizay tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy. Tsy nisalasala Simona nanampy an'i Jesosy hitondra io hazo io na ipatiboloma io, ary nataony tampitiavana izany fifaliana ary nitondra fitahiana ho azy izany. Inona ny lesona tsoahantsika amin'izany? Izay ny tantaran'i Simona izay avy any Sirène. Fa ho antsika, inona ny lesona tokony tsoahantsika amin'izany? Tsy tonga ho azy ny fiainantsika raha lasa ny vavy malala, ary tsy tonga ho azy ny zavatra miseho eo anoloantsika, tsy tonga ho azy ny olona izay manoloana antsika, tonga mila ny fanampitsika, fa Andriamanitra no mamela ny zavatra rehetra iseho mba hahatonga antsika hanantona misimisy kokoa an'Andriamanitra amin'izay asa izay tsy maintsy ho ataontsika amin'ireny toe-javatra rehetra mitranga ireny. Tantara kely anankiray hanohizana izany famelabelarana izany. Indray hariva, efa maizimaizina iny, izany hoe efa any amin'ny 9 na amin'ny 7 mbola mazavazava, efa mandiva ho maizina zany a, nisy vehivavy lehibe anankiray, manan-karena dia manan-karena tokoa, nitondra Mercedes ny tomobilany, ary dia vaky pneu teny an-dalana ity ramatoa ity. Inona ny zavatra nitranga? Maro ny olona nandalo, fa tsisy nanampy azy. Tsy izay antony, fa betsaka nandalo fa tsy nisy nanampy azy. Rehefa nandalo ity tovolahy anankiray atao hoe Brian ity, izay olona tsotsotra, olona tsy manan-karena, fa tsotsotra.
nandalo izy anatsikaritra ny tara-pahazavana ary nahita fa ity vehivavy lehibe ity dia mila fanampiana. Ilay vehivavy indray no ohatrany natahotra hoe nijanona ny nijanona amin'ny Braiana satria izy zany manama izy azy Braiana tsotsotra ny heverina fa olona anendaka azy. Tsy hoy Braiana fa tonga hanampy anao aho. Avy eo dia nasain'ny Braiana niditra tao anatin'ny fiara ity madama efa lehibe ity mba hakafanana satria mangatsiatsika ny andro. Fa i Braiana kosa nandady naka ny clé dia nanolo ny kodiarana. Afaka mintsy vitsy dia vita ny fanoloana io kodiarana io. Ary rehefa mitsofoka ambanin'ny pneu moa ambany tômôbila dia mazava ho azy tsisy ny fitaovana anaovana izany dia maloto ny akanjo ary tsy vitan'izany fa dia naratra ny tanan'ny Braiana tamin'izy nanery ny écrouan'ilay pneu. Hoatrina nomeko anao ity vehivavy lehibe. Izy zany le vehivavy tao anaty fiara tao dia efa niomana ny andoha izay vola tadiavin'ny Braiana satria nahoana efa nieritreritra izay mety nahazo azy izy raha toa ka tsisy namonjy teo, raha toa ka tavela alina be teo zany izy. Braiana nefa tsy nety nandray ilay karama satria nahoana tsy asa fivelomany izany fa ny toetsainy dia hoe manampy izay mila fanampiana azy fotsiny izy. Nanafatry ihany izy hoe nefa raha te hamaly soa azy ianao madama dia mila manampy ihany koa izay olona mifanena aminy ka hitany mila izany. Sady naraha mivazivazy kely hoe dia tsarovy aho. Avy eo navela ny ainga mihitsy, navela ny Braiana ny ainga mihitsy zany ilay ramatoa lehibe vao lasa akoho izy. Zay teo. No nandeha kelikely anefa ilay ramatoa lehibe dia ahoana? Nahita fivarotana kely atsotsika hoe kafetaria mbola nisokatra. Lasa izy niditra tao mba hisakafo mafana kely alohan'ny hanohizany ny diany handeha hody. Serveuse, tsy haiko mandihy azy amin'ny teny gasy, serveuse, bevoka efa ho 9 volana no nray azy tao ary nikarakara azy tampitsikitsikina ary feno fanajana. Variny ity madama ity nahita ity vehivavy hita sahirana efa tsotra sy tsara fanahy taminy. Teo dia tadidiny tampoka i Braiana. No lany ny sakafony dia nanome $100 izy andoavana azy. Satria rehefa makany restaurant reny dia misy ny addition dia amena ny amen'ilay serveur ny addition na serveuse dia lasa izy hoentiny ihany iny vola iny akany ny famerim-bola. Zay zany nitranga teto. Lasa aingana ary izy nanao an'izay, nandoro ny vola ary niverina nitondra famerim-bola. Iny any zavatra nitranga, efa tsy tratrany teo intsony ilay ramatoa lehibe fa taratasy napetrany teo dia nanoratra izy. Tsy mila mamerina amiko intsony ianao fa mba efa nandalo teo koa aho ka olona nanampy aho tavavoaka. Ka raha te hamaly fidia ianao dia izao no ataovy. Aza faranina aminao ity rohim-pihavanana ity. Dia norotsaka kely ny ramasin'ity vehivavy namaky ilay taratasy. Tsy vitan'izay. No nandamina ny latabatra sy nandray ilay serviette de table izy dia mbola nahita $100 anakefatra tao. Izany hoe ohatrinona zany ny vola azony. $400 famerim-bola n'ilay $100 fa tsy $100 tany hoe $400 miampy kely eo no azon'ny ty madame ty tamin'io alina io. Ahoana moa izy ny tsofaly amin'izany? Lasa nody ary ity ramatoa ity. Ary rehefa tonga teo an-tranony izy, eo am-pandriana andeha atory iny, dia lasa saina ny eritreritry ireo vola be nomen'ilay ramatoa lehibe azy. Ametra-panontaniana izy. Ahoana ro izy no nahalalany iny olona iny fa mila fanampiana mafy izay mivady?
ny zaza koa ty efa ho avy raha teo. Tsapan'io vehivavy tsara koa fa mitaintaina no ny olana rabola iainan'izy ireo ilay vadiny izay efa resy tory teo akaikiny, ka noho efa tena atory izy ilay vehivavy io dia sady nanoka kely ilay vadiny no ny teny hoe tiako ianao Braianina, aza manahy intsony fa efa voavaha ny olantsika. Raha lasa anabavy malala mifampitondray izay mavesatra, tsy hoe hitondra ny mavesatsy ny hafitsika mba azo retour na azo vokatsoa ny amin'izay. Ny fitiavana avy amin'i Jesosy dia fitia agape. Inona ny dikan'izany? Fitia agape izany, manolotra foana. Aza miandry tambiny sika raha lasa anabavy malala vao hanolotra, atolory izay azo sika atolotra. Maro ny patibolôma mifanena amintsika. Ny eta mavesatsy ny hafa izay fatatsika manahoana ny fandraisantsika reny eta mavesatsy ny hafa reny. Mifampitondra ve sika sa vao may manavesatra? Aoka isika hitondra, hifampitondra ny eta mavesatra ny tompo. Andeha hamaky toko sy andininy vitsivitsy isika entina amaranana ity famelabelarana ity. Ahoana ny toko no fetisika raha misy maniry atsika hitondra ny eta mavesany na ny eta mavesatsy ny olona hafa? Matio toko 5 ny andininy fa 1:20. Matio toko 5 ny andininy fa 1:20 vakitsika aminaran'ny tompo. Ary nazovy no anery anao handeha maily iray na kilometatra iray, dia ahoana? Mandehana miaraka aminy koa maily 2 na kilometatra 2. Raha anerantsika hitondra eta mavesatra 1 kilometatra zany le olona, hoentitsika 2 kilometatra miaraka aminy ineta mavesatra iny. Zany ny tenin'ny tompo raha lasa anabavy malala. Inona natolo Jesosy ho an'ireo izay valaka sy ketraka amin'izao fiainan'izao? Inona natolo Jesosy ho an'ireo izay valaka sy ketraka amin'izao fiainan'izao? Haitsika ny toyany, haitsika ny valiny. Matio toko 1:20 ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Matio toko 1:20 ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Azosika vakina miaraka izany. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no ame anareo fitsaharana. Eto ny ziokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina-po aho, dia ahita fizaharana ao amin'ny fanahy ianareo fa mora ny ziokako hamaivana ny entako. Inona kosa no lazain'i Jesosy ho an'ireo izay olona mametraka entana mavesatra eo amin'ny soroky ny hafa? Dia vakitsika ao amin'ny Luka toko 1:20 ny andininy fa 4:40. Luka toko 1:20 ny andininy fa 4:40. Minaran'i Jesosy, ao Jesosy, loza anareo mpahay lalàna koa, fa mampitondra ny olona eta mavesatra, entana sarotra entiny ianareo, nefa tsy manendry izany entana izany akory ianareo, na dia amaratsa tananareo aza. Ahoana ozy Jesosy? Loza anareo. Aoka tsika tsy hampitondra olona eta mavesatra, kanefa isika mialangalana fotsiny. Loza nareo izy ny tompo. Afarany, inona no ilain'i Jesosy ataon'ireo izay tia hanaraka azy? Inona no ilain'i Jesosy ho an'ireo olona izay tia hanaraka azy? Luka toko 7 ny andininy fa 13. Luka toko 7 ny andininy fa 13. Ary koa Jesosy taminy izy rehetra, raha misy tanaraka dia ahoana? Aoka izy handany tenany, zany hoe tsy mieritreritra ny tenany intsony, dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka, zany hoe mahafoy ny zavatra rehetra dia mandeha manaraka ny tompo. Farany, inona ny tokony ataontsika rehefa manoloana olona mandalo fotoan-tsarotra na ady sarotra? Inona ny tokony ataontsika rehefa manoloana olona mandalo fotoan-tsarotra na ady sarotra?
efa mivakitsika teny aloha izany. Galatiana 4:1-5. Efa haitsika tsenjera angamba izy ity. Mifampitondrà izay mavesatra, ary aoka izany no hataterahanareo ny lalàn'i Kristy. Amen. Aoka isika raha lasy anam-bavy malala. Hanao izany andininy farany izany ho antom-piainantsika manomboka izao, satria izany no hataterahan'ny lalàn'i Kristy. Dia mezaka fanontaniana amintsika hoe iza ny tsy manana patiboloma mihitsy eo amin'ny fiainany? Misy tsy manana ve? Iza raha ny manana patiboloma eo amin'ny fiainany? Patiboloma moa zany dia leta mavesatra. Leta mavesatra. Na spirituel io, na ara-panahy io, na ara-nofo io, na ara-tsosialy io, na ara-pianarana io, na ara-kasy io. Iza ny manana hita mavesatra? Izay manana mangataka azy ireo hitsangana. Ary eo am-pitsangana sika dia andeha hiara iretina, satria rehefa ifampitondra izany hita mavesatra izany sika, dia isika rehetra ny hiara hitondra izany eo am-pototry ny hazo fijaliany Kristy. Ary eo am-pirana ity iray ity sika dia eritreritra fa Kristy dia hitondra izany hita mavesantsika izany, ary hanafaka izany eo amintsika. Ataontsika marisy-drisika araka izay azo atao io ity irety, ary hoeraintsika amin'ny fo torotoro. Onjavavety amin'ny teny gasy 703. Atao marisy-drisika azafady. Hoeritseretintsika ny tonony, ary ataontsika atombavaka ao an-tsaintsika ao. Flot mieux et sans, flot va venir, entoure-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, infini, puisqu'en apparaît mon sauveur.
Misaotranao zahay io satria mbola fitahiana lehibe tokoa no nahainoanay izany hafatra izany amin'ity maraina ity. Misaotra satria teny avy aminao izany fampianarana ary raha tena zanakao tokoa izay dia ny fanampy. Tahira io izany lesona izany mba tsy ho henoinay fotsiny fa ho ampiharina amin'ny fiainanay ary ianao no ampatsiahy mandrakarivanay izany ary nizaniza ato amin'ity fiangonanao ity dia hifanampy amin'izay fahafahamanao ny tsirairay avy. Taio manokana raha io ty sabatanao ity hivitohizan'ny fotoana rehetra ary dia akin'ny ambelon-tananao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Azonay antoka ray malala fa amin'izao sisy izao izay dia tsy ho irery satria manana anao. Tsy ho irery izay mandra-piavy ny fiavinao hakanay hiaraka aminao any an-danitra ary inonay fa izay rehetrareto dia anisan'ny hovonjena hiakatra velona
hiakatra any aminao. Eo ampiandrasan'izany hoe malala dia omeonay ny tsodranomasina avy any aminao. Hitahinao any Jehovah ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hameanao ny fiadanana. Mandrakizay, mandrakizay. Amen.